Iny ara dia ampifaliana indray no hiaravanantsika rehetra fanaraka sy tapaka izao fandaharana eto amin'ny TV Agape izao dia manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho antsika tsiraray avy indray amin'ity andro mahafinaritra izay mbola nomen'ny tompo amintsika ity. Miarahaba ihany koa ny namana mpiara-miasa rehetra, ny vahiny izay an-trano amin'izao fandaharana izao satria ihany koa ny miarahaba ny teknisianina izay mamolavola ny fanatontosana izao fandaharantsika izao. Mialohan'ny hanamboatsika ny fotoana dia manasa ny pasteur Mario Razafimanjato hivavaka tinambavaka amin'izao fandaharantsika izao ary aloha. Avako tsika ary sotranao indritra zay Andriamanitra namena ity fotoana ity indray no izay ahafahanay misehatra hitanao trianao ary eo mba fitaria fanahy masina mandrakariva no ametrahanay izao fotoana izao mba rakotra ny fahasoavanao ny tokantrano rehetra izay mampiatrano ny Agape Télévision ary mitazanao avy any ambony ihany ny fonay rehetra satria ny fanahy iny mitsinjovanao ny hefitrefitra rehetra anatin'ny fonay ary misaotra indrindra amin'izao vanin'andro lehibe izay ankalazanay ity fotoana ity izay horesahany betsaka eto Andriamanitra dia fitsangananao taminaty ary misaotra ihany koa ny amin'ny vaovao izay ampanantenainao anay fa ho avy eny amin'ny rahalanitra tsy oely ianao ampiakatra ireo izay ny vonona sy efa niomana ho amin'ny fampakaram-bady zanak'ondry dia misaotra satria fahasoavana lehibe no raisinay izay manaiky sy mino anao ary miandry ny fiavianao dia tahio ary izao programme izao Andriamanitra tahio ny PM rehetra sy ny mpijery ary indrindra fa ny mpandray anjara ambany fitalian'ny fanahy masina dia raiso anao rehetra ny voninahitra sy tena Andriamanitra amin'ny anarany Jesosy Kristy Tompo. Amen. Miarabantsika rehetra koa ny tenako pasteur Mario Razafimanjato manona fiadana Kristy Tompo antsika tsiraray avy ny fitiavan'Andriamanitra ray tsika ray aman-dreny sotro zany raha rasy mabavy ary fianakaviana na ny lavitra na ny akaiky manao fiadanan'ny tompony koa ho an'ny mpiara-miasa rehetra ato amin'ny Agape Télévision teknisiany ambadika ao an'itsoa rahalahy Victoire Mavitipira, rahalahy Ery Manantra Zakamanarina ary ny rahalahy Faly an'itsoa Akotsafy. Tain'Andriamanitra antsika rehetra. Amen. Amen. Makasitraka pasteur amin'ny vavaka izay nasandratrao faly miarabanao ihany koa manomierina ny fiarabananao miaraba ihany koa ny rahalahy Ery Manampy Razakamanarina izay efa nambaran'ny pasteur teo ihany koa tonga soa ianao rahalahy Ery. Dia miaraba antsika rehetra ihany koa miaraba anao rahalahy Faly, miaraba anao ihany koa fiadanana eo aminao mandrakariva pasteur Mario Razafimanjato ary miaraba ihany koa ny rahalahy sy anabavy rehetra manatrika eto mivantana Zandry Zoky anabavy rahalahy rehetra ray aman-dreny ajaina tsisy avahana dia erapo eratsaina mihitsy koa no iarabanay aminareo izay mpanasika tena hoe mahafatrapo mpanaraka izao fandaharana izao tena mahatoky ary dia ny tompony ho aminareo mandrakariva dia izao fandaharana izao indray no entinay zany ifandraisana amintsika ao ambany tafitrano idiranay atokantranonao ary indrindra anaovana zao dindinika sy resadresaka ambany zozoro tafitrano zozoro zao ka dia fiadanan'ny tompony ho antsika mianakavy dia averiko amin'ny mpandahatra ny resaka ary mikasika ny inona tokoa moa no resahantsika androany rahalahy Faly. Misaotra anao rahalahy Ery Manampy tsy ho lava resaka intsony zay fa mino aho fa efa lina dia lina tokoa tsika mpanjoy izao fandaharana TV Agape izao araka ny efa voalazany pasteur Mario Razafimanjato teo moa zany tao anatin'ny vavaka izay nasandrany dia resaka indrindra momba ny Pasika antsika andro vitsivitsy lasa zay dia niara-nankalazy tsika niara-nahatsiaro ary mino aho fa dia atsiaro an'izany isan'andro
betsaka ny zavatra azo resana izay itafatafantsika miaraka eto moa zany ary anasanantsika mpijery ihany koa andray anjara mavitsika amin'izany raha misy zavatra mahafanazavana tianao hoentina sy zavatra mba mahaliana mety fanontaniana ihany koa fa dia izay no votoantony resaka androany zany resaka mikasika ny hoe fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty izay anisan'ny fandresena lehibe ho an'i Jesosy sy ho an'ny kristianina ka zavatra apetraka angamba tsara ho faritantsika angamba hoe inona marina moa zany atao hoe pasika zany dia angamba meko ny pasteur Mario Razafy-Manjatoa aloha ny fitenenana ary. Eny ary misaotra indrindra amin'ny fametrahana fanontaniana sy fanolorana fitenenana rahalahy Faly. Ny piasa ny pasika moa zany raha jerevana dia fety kristianina izy ity ary talohan'ny nisy ny fety kristianina zany moa zany satria avy amin'ny Kristy ilay mpamonjy izao tontolo izao no nandraisan'ny kristianina anjara tamin'ny atao hoe fankalazana ny fetin'ny pasika. Araka ny voalaza hoe maty Kristy pasika ho antsika. Dia io Kristy io nefa rehefa maty tsy hoe maty fotsiny dia vita nalevina ohatran'ny olona maty indrindra fa nitsangana tamin'ny maty izy izay ilay vaovao mahafaly. Ary talohan'izay dia nisy ny atao hoe fankalazana ny pasika ihany koa tamin'ny fivavahan'ny Jiosy izay tsy hafa moa fa Jesosy Kristy dia Jiosy. Na dia malaza ary amin'izao tontolo izao fa tsy azo tonoina intsony zany Jesosy zany any Israely sy ny fombafomba ny Jiosy izay tsy mankatoa na manaja na manaika Jesosy Kristy ho zanak'Andriamanitra dia tsy masakana. Antsika kristianina zany ankalaza ilay nitsanganan'ny Kristy tamin'ny maty fa efa voalaza io hatrany amin'ny andron'ny Exodosy. Exodosy faharoa ambin'ny folo no manambara ny fankalazana ny pasika io ary fahatsiarovana izy io. Daty mazava be tamin'ny faha-efatra ambin'ny folo volana Nisan izay volana voalohany tamin'ny fanisan'andro Jiosy na hoe calendrier juif dia manomboka amin'ny faha-efatra ambin'ny folo volana Nisan izay tsotsika ihany koa volana Abiba. Izay ilay navita ozy ny ohabola malagasy hoe nahita volana alohan'ny biby. Tsy izay izy fa ny volana voalohany dia Abiba izy fa tsy hoe nahita volana alohan'ny biby kory. Fa itsika moa ilay manao dobosa oray mampitapita mbola sisy ny taratasy ny soratra tamin'izany dia mipitapita tahaka ny hoe mivavaka sy mangatatra-drano amin'Andriamanitra sy ny razana. Ny razana tsy mitaha mihitsy, indrindra fa razana tsy mifo fa Andriamanitry ny razana no mitaha. Zany hoe Andriamanitry Abrahama, Andriamanitry Isaka, Andriamanitry Jakoba ka hatrany amin'ny andro Abrahama mihitsy izy fa tsy hoe dia amin'ny andro Mosesy vao nisy zany fanafahana zany satria ny Exodosy dia fanafahana ihany koa araka ny efa voalazako teo izay ilay pasika fanafahana ny zanak'Israely izay nandevozona tany Ezipta nandriny 300 taona dia nalahelo Andriamanitra hoe reko ny fitarainan'ny zanak'Israely izy dia nifidy ny Mosesy izy any amin'ny Exodosy 3 naniraka azy hanala ny zanak'Israely zany tao ambany vahon'ny Farao sy ny Egyptiana dia famoahana an'ireo zanak'Israely ireo tany fanandevozana zany dia misy fiatraikany ety amin'ny fiainantsika rehetra ihany koa izy amin'izao tontolo izay mbola ao anatin'ny fanandevozan'ny fahotana sy ny heloka dia ny rany zanalay tokana ary io zanak'alahy tokan'Andriamanitra io no natsaina hoe zanak'ondry satria tamin'ny andron'ny Abrahama izay nanosorona ny zanany izay tsisa fa Isaka dia nasain'Andriamanitra natsahatra ilay famonoana satria hitan'Andriamanitra fa mahatoky sy maro ny Abrahama ka dia na dia efa ela sy naniry fatratra izy ny anan-janak'alahy dia io zanak'alahy tokana sady tiany indray no nangatan'Andriamanitra tamin'ny hoe atoloro ny zanakao. Exodosy toko fa Genesis azafady Genesis toko fa 2:20 misy an'izay ny tantarany mikasika ny Abrahama sy Isaka izay niantsona ny toerana izay nanoloran'ny zanany io hoe Jehova Jireh. Izay ngamba no tantara fohifohy mikasika an'ity pasika ity fa dia tsy navelan'Andriamanitra vonoina ny zanak'i Abrahama fa nisy ondry voasingitry ny tsilo kosa teny Kritralina teny ampita teny dia io no nalaina natao sorona teo ambonin'ny kitay hazo teo amin'ny toeran'ny Isaka. Zany hoe tandindrina sady zany na hoe préfiguration ny fahatongavan'ny Kristy ilay zanak'Andriamanitra ho vonoina pasika aty amin'ny andro misy antsika izao.
ka na de mbola tsy hitatsika zany Jesosy zany izy lay voalaza hatrany amin'ny boky ny Genesis Exodus ary nandalo teto ambony tany izy tena natao sorona tokoa izy teo ambony hazo zay ambara hoe hazo fijaliana dia maty teo izy zay hoe maty Kristy Paska ho antsika de nitsangana tamaty izay ankalazaintsika zay nga manao maranako ny fampidirana fa somary lavalava kely miarana tsiny mba hampazava tsara amintsika zany ino zany tena antony Paska sy ny ankalazana azy manandriamanitra voninahitra. Amen. Ya makasitraka pasteur araka ny voalazako teo aloha teo dia hoe resadresaka no ataontsika eto tafatafa dia mino fa manakambara ihany koa ianao rahalahy hery manampy zaka manarina mikasika an'izay hoe famaritana ny momba ny hoe atao hoe Pâques zay amenanao ihany koa ny fitenenana azy. Ya misatranao rahalahy ary efa feno dia feno moa no lazain'ny pasteur teo mikasika ny atao hoe Paska. Fa ny mba tiako ampiana fotsiny angamba ny mikasika ny hoe ny Paska dia aztsika miresaka moa zany tsika dia amiko zany fandinihana ataoko tsotsotra tsy hoe tsotsotra fa fandinihana teo mahavitarian'ny fanahy koa dia nahita hoe anankiroa zany ke le Paska tsy anankiray satria araka voalaza teo hoe nisy zany le Paska tamin'ny andron'ny zanak'Israely zany hoe 584 taona talohan'i Jesosy Kristy no nisehoany io lay Paska voalohany io lay naka zanak'ondry isam-pianakaviana naka zanak'ondry herintaona tsy misy kilema dia ny rahan'ny zanak'ondry iny no naositra tamin'ny lalana mbahavarana sy ny tatao. De rehefa tonga lay anjely mpandringana dia mahitany zay marika zay dia ohatrany hoe mitsimbina izy zany ohatrany hoe mandingana lay trano izy zany fa tsy mandringana fa mandingana ka le dikan'ny Paska mihitsy moa amin'ny teny Hebreo de hoe pesab zany hoe amin'ny teny Hebreo de hoe midikana de hoe mandingana mandalo mitsimba ary azo atao ihany koa hoe mamonjy amin'ilay fandringanana zay tonga. Le iny zany lay Paska zay le Paska voalohany ary teo moa Andriamanitra zany dia nyteny mihitsy hoe ary toy izao no ataonareo izy eo amin'ny Exodus 12:1-2 misy an'izay hoe ary toy izao no ataonareo raha mihinana an'le Paska zany raha mihinana azy ianareo zany dia ny valahinareo no voasikina ary ny kapanareo eo amin'ny tongotrareo ary ny tehinareo ho eny an-tananareo dia hoaninareo faingana izy fa Paska Jehova zany hoanina faingana fa Paska Jehova ny zanak'ondry io ary ny zavatra zay zany le hoe Paska voalohany ary iny dia didiny Jehova Andriamanitra mihitsy iny eo amin'ny Exodus 12 eo amin'ny 12:1-4 fa eo manko misy ny olona sasany hoe manovana hoe mamboatra de milaza hoe tsy mankalaza Paska zay fa efa vitsy zany fa taloha zany fa anjiosy zany fa tsy mankalaza zany tsika fa efa vitsy zany de eto nefa de mazava mihitsy eo amin'ny Exodus 12:1-4 Jehova mihitsy no miteny manao hoe ary zany andro zany de ho fahatsiarovana ho anareo ho tandremanareo ho andro firavoravona ho an'i Jehova hatramin'ny taranakareo faramandimby no hitandremanareo zany andro firavoravony zany ho lalàna mandrakizay ho Jehova zany hoe de eto zany ohatrany hoe eo amin'ny 5:20 de ary raha manontany anareo ny zanakareo hoe inona no antony zao fanompoana zao de ny 5:20 manao hoe dia ho lazainareo hoe izao dia famonoana ny Paska Jehova izay nandalo ny tranony zanak'Israely tany Egipta raha namely ny Egiptianina izy fa namonjy ny tao an-tranontsika dia niondrika ny olona ka nivavaka zany hoe zay le Paska voalohany zany hoe entina isa-taona zany de akalazaina isakin'ny lohataona de akalazaina foana io Paska io fampatsiahivana ny taranaka faramandimby mazava-dehibe mihitsy tamin'ny famonjen'i Jehova na ny ranomasina zany nisokatra tao anatin'izany tao aorianany io tena zavatra tsy fahita eran-tany zany mihoatra lavitra no bomba atomika aza mamono fa ty anankiray ty sady mamelona no mandevona amin'ny fahavalo tena zavatra fahagagana mbola tsy hita eran-tany mihitsy zany hoe nisaraka roa ny ranomasina niantona tetsy amin'ilany mihitsy de nisy tany maina nandalovana tao aorianan'izay Paska rehetrarehetra tao aorianan'le Paska zay eto zany dia tena entina mihitsy hoe fampatsiarovana famonjen'i Jehova fampatsiarovana n'lay
lay nandingana lay anjelim-pandringana ny tranony ny zanak'Andriamanitra ny zanak'Israely nandalo sy ny tsimbon'Andriamanitra tamin'ny fandringanana. Zany hoe fandringanana eo mikasika amin'ny fahafatesana ara-nofo. Fa kosa zay le pasika voalohany zay tsy maintsy ampatsahivina ary mandrakizay ozy izy zany Jehovah eto de tokony ampatsahivina foana satria ny antony de mila ampatsahivina amin'ny taranaka foana zany ny herin'Andriamanitra niseho teo amin'ny vahoakany. Dia izay no antony fampatsahivana mba tsy ho very le zavatra niseho fa fitadidiana ihany koa. Ray aloha zay fa le pasika faharoa de le nitenen'ny Jaona mpanao batisa ao amin'ny Jaona toko voalohany 5:20 hoe nohon'ny ny ampitso de nahita ny Jesosy avy nanantona i Jaona ka hoy izy indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotana zao tontolo zao. Zany hoe tena hoe manaisitra an'le fahotana ny tambony iotany de fahafatesany. Tambony iota de fahafatesany ara-panahy indray no resahana eto. Zany hoe manaisitra an'ilay fahotana, manaisitra an'le ota indray zany, mandingana indray zany ity zanak'ondrin'Andriamanitra ity Jesosy io. Fa i Jesosy indray zany le raha teo amin'ny hazo fijaliana, indray le raha eo amin'ny tolana ambaravarany lanitra sy ny tatao ambaravarany lanitra ka mandingana ny fahafatesana ara-panahy an'izay nandray any Jesosy tompony sy mpamonjiny ny anjelim-pandingana indray eo tsy mivoaringana. Zany hoe zay natonga n'Andriamanitra hoe toy izao nitiavan'Andriamanitra zao tontolo izao nomeny ny zanany laky tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa azo fiainana mandrakizay. Eto indray zany dia tsy fiainana ara-nofo fotsiny fa zava-dehibe loatra fa Jesosy Kristy ilay namonjy paka foana izy any hatramin'ny raha mijery ny tantarantsika fony izy mbola ankizy 12 taona izy eo amin'ny Luka toko faharoa ny 2:220 ka hatramin'ny 5:20 dia namonjy pasika any Jesosy tao Jerosalema. Dia ilay fanasana farany nataony tao amin'ny niaraka tamin'ny mpianany ke fanasana pasika io le pasika taloha io ankalazainy fa nanambarany tenany sady izy lay zanak'ondrin'Andriamanitra ondry tsy lay zanak'ondry eritaona tsy misy klema fa zanak'ondrin'Andriamanitra tsy misy fahotana no omboana eny sy fijaliana ka ndrahany no atetea no afafy eo amin'ny tolana ambaravarany lanitra sy ny tatao ambaravarany lanitra ka idiran'izay mino sy zay zanany sy asan'ny tanany ho tafiditra ho amin'ny famonjena. Zava-dehibe indray io. Reo zany le pasika anakoha tsy afaka hiteny zany tsika hoe any jiosy ane le taloha fa Andriamanitra ihany angeny nametraka an'iny sy niteny hoe fahatsiarovana mandrakizay. Inona ny antony fampahatsiarovana azy mandrakizay satria iny no tandindon'lay fahatongavan'lay zanak'ondrin'Andriamanitra indray lay Jesosy Kristy pasika ho atsika. Tsy fahafatesana ara-nofo tsony no nanafahana atsika nanatahoriny afahana fatahovatsika fa afaka amin'le fatahorana ny fahafatesana ara-panahytsika noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanak'ondrin'Andriamanitra natolotra teo amin'ny hazo fijaliana. Atreo angamba aloha no resaka fa mbola betsaka no resaka izy ity moa resadresaka ambany tafotranoko de zaraiko amin'ny rehetrarehetra ny adihevitra misokatra zany ny adihevitra rahalafaly fa de apetraka aminao fandaminana azy. Makasitraka indrindra rahalahy hery manampy amin'izay fanazavana izay ihany koa tena hoe feno de feno voalaza atao anatin'izay fanazavana rehetra zany ny resaka hoe ranony zanak'ondry ao ihany koa ny hoe famelan-keloka ary zany rehetra zany dia miteraka ny famonjena ho atsika olombelona zany zay Jesosy Kristy moa zany nahafony ainy nahafony rany nadatsika ny rany teo ambony hazo fijaliana de tonga hatramin'ny fahafatesana ary de nitsangana tamin'ny maty ary zay fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty zay raha tsy nisy zay fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty zay de tsisy dikany zany ny zavatra rehetra fa zay fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty zay natateraka ny famonjena atsika zany ka tena hoe zay no matena hoe fandresena miredoredona mihitsy zany ho an'ny kristiany zany hoe fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty zany zay matetika moa amin'izao fotoana zao maro ihany ny resadresaka mikasika an'io pasika io misy ny zavatra hitatsika ara-nofo nga zay manamarika an'izany hoe vanim-potoana mipaky zany amin'izao fotoana zao mampalahelo ihany indraindray kanefa tsy hoe hitsikera moa tsika fa hitondra fanazavana
ahafantaran'ny olona marina zany ny hevitra zany hoe pasika zany, satria tsika angamba raha malala raha mahita fa hoe rehefa resaka pasika zany dia voalohany indrindra ao ny resaka hoe atody, ao ny resaka hoe chocolat, zany ny ao anatin'ny afisainan'ny olona eny fa na dia ny kristianina ary dia mieritreritra an'izany zany, ka zany no tsara iresadresana zany hoe anazavana ny sain'ny mpino sy ny mpanaraka rehetra hoe inona marina moa zany hoe atao Pâques zany. Ka raha ohatra ka mbola misy fanazavana tiatsika hoentina na ianareo mpijery dia araka ny nambara fa malalaka ny sehatra eto tafatafa ny atao eto dinidinika ny atao eto misokatra ho antsika rehetra ny fitenenana eny ary. Ina ary alohan'ny raisany hafa fitenenana angamba aloha misy verse maromaro azo anambarana kiasy an'izay fa tsy voatarisiko eto daholo izy rehetra fa tonga mamedimina enina fotsiny angamba ny aloha dia alohan'izay koa misy an'ilay fankalazany olona moa raha tsy laza fa eto France fotsiny dia misy ny fankalazany olona atao hoe rencontre nationale sportif zany hoe RNS. Izy io dia fankalazana isa-taona matry ny vaninandron'ny Pasika manomboka amin'ny asabotsy, ny alahady, ny alatsinain'ny Pasika, dia mifantoka koa any amin'ny fionam-be angamba ny raha toa hoe na tsy mpano fanatanjahantena ary izy natao anarana fotsiny hoe rencontre nationale sportif, misy fanatanjahantena mazava azy, fifananana football, basket, tsy haiko tsara misy koa karazana sport, fa ny zavatra misy fotsiny dia hoe tsy mifantoka zato isan-jato angamba ny lazana azy koa any amin'ny resaka fankalazana ny Pasika ny olona, fa any amin'ny rendrarendra na hoe fisehosehoana angamba na fampirantiana misy lafy mahatsara azy amin'ny hoe zarana mba misy événement na occasion ahafana miona satria fa kizakija lava amin'ny boulot de métro dia mba misy fotoana anankiray zany lavalava koa le weekend dia hoe ndao mba hiona ho antsovavaka moa zany dia fa zarana ary misy fotoana hionana matetika, ary fa ho an'ny mpivavaka kosa sy tsy dia afaka mivalapatra loatra raha tsy amin'ny andro Pasika satria mbola ataoko hoe mbola misabaka angamba ary lazana azy satria mbola tiako koa n'izao tontolo izao nefa mba te hivavaka ihany satria mba nitezana atao fomba kristianina dia miady ny nofo na filanofo sy ny ara-panahy satria miady ny nofo sy ny fanahy mazava be zao anaty baiboly. Dia ho an'izay tsy mahatotra na hoe tsy mahatotra fakam-panahy na hoe mbola voafatotra angamba ny ara-nofo bebe koa dia voatery mandany fotoana amin'izany zany ary tsy mahatsiaro akory hoe tokony andeha hivavaka ny anome voninahitra n'Andriamanitra hankalazan'ilay Pasika. Ka dia efa voalaza teo moa ny mikasika ny fankalazana ny atody satria misy Ester izay mpanjaka vavy any koa izay nankalazan'ny olona ho an'indrindra ho an'ny olona izay tsy miteraka dia ilay atody no atao endrika Pâques, œuf de Pâques ozy no fomba miteny olona azy, na hoe le chocolat zany bitro no atao endrika chocolat hoan'ny ankizy sy anaovana fety satria ny ankizy moa amakizy azy dia mora ambakaina hoe œuf de Pâques dia mihinana atody na omelette na œuf dur na tsy haiko izay anaovan'ny olona ny atody décoration sy ny sisa amary faliana ny ankizy taka ny fanankalazan'ny olona krismasy any io ny arbre de Noël sy ny guirlande sy ny fombafomba sy mitapitany any ankizy hoe mizara kilalao fa tonga dadabe Noël miaraka amin'ny anniversaire ny Jesosy sy ny sisa tsy valapatra amin'izay tsika fa any amin'ny resaka fampianaran'ny diso zany tiako atongavana hoe mila mailo tsika kristianina fa tsy ny atody akory no ankalazana eto satria ny atody miteraka maro ny koa na hoe ny bitro satria ny bitro manao terabitro, fa misy ny pito ao zany ary zay andriamanim-bavy zay sy Ester moa no Ester no ankalazany olona izy fa ny teny eglizy no hiatsona azy amin'izay tahaka le Pâques tao zao no nambaratra lahelo moa hoe passage ny dikany Pasika fandalovana avy amin'ny teny hébreu izy hoe pécha fa amin'ny teny eglizy hoe passover na amin'ny teny français passage fandalovana izy amin'ny teny gasy mazava azy. Fa ereto zany misy verset vitsivitsy mba
nozaraina fotsiny aho andro zay teandrainao dia kasika nyity paska sy ny finanana ny mofo tsy misy masirasira. Exodus 12 efa voalaza teo izy a dia manomboka ny 112 efa voatanisan'ny rahalahy herintaona hoandry izy teo dia hatrany amin'ny 4 hatrany amin'ny 9 Leviticus 7:20 andiny fahadimy a dia ny Nomeria 7:5 ihany koa maromaro izy fa hatreo aloha ny amin'ny testamenta voalohany na testamenta taloha raha miditra aty amin'ny testamenta voalohany tsika dia Matthieu 5:20 andiny fahafito ny Lioka 2:2 andiny faharaikambefapolo ny Lioka ihany 2:20 andiny fahadimy ny firazantsara ny Jaona 2:20 andiny fahadimy ary ny amararako azy dia ny Hebreo 2:20 andiny fahavalamroapolo Hebreo 2:20 andiny fahavalamroapolo io ngamba ny raisiko aloha alohan'ny mizaka fitenena zay andray fitenena Hebreo 2:20 andiny fahavalamroapolo. Ino moa no tena andraisako an'izy satria ohatra mampatsiahy ihany koa izy hoe Matthieu 2:20 andiny fahavalamroapolo zay efa fantatsika tsenjery ngamba mikasika an'izay tony tena Andriamanitra manao hoe Hebreo 2:20 andiny fahavalamroapolo. Vakiko no ianaran'i Jesosy Kristy tompo hoe finoana no nitandreman'ny Paska. Finoana no nitandreman'ny Paska, zany nitandreman'ny zanak'Israely zany. Ka raha finoana nitandreman'ny Paska sy ny famafazana ny ra fandrao atratrany azy ilay nandringana ny lamatoa. Zany tamin'ny fotoana io zany dia fandringanana ny lamatoa rehetra ary nampalahelo zao hatramin'ny biby koa ringana atao tamin'ny fotoana io. Zay tsy nanisy ra zany tao am-baravarana sy ny tolam-baravarana tetemana ra ny zanak'ondry tsisy kilefa dia toy izay zany no zavatra mikasika an'io Paska io ary raha ohatra ka miara-baiboly jerevana sy ny zava-misy iainantsika izy amin'izao vaninandro ka averiko andro lafaly ary ny fitenena. Ya mankasitraka anao hatrany pasteur amin'izay falazavana nentinao zay mino fa mbola tsy vonombonina ny mpandray anjara mijery mpanaraka amin'ny vatana dia mino fa mbola manakambara ihany koa ianao rahalahy hery manampy mikasika an'ity pacte izay ny fombafomba ny zavatra miseho ny hoe ahoana ny fomba fiainan'ny olona zany hoe Paska zany mijanona fotsiny ve amin'ny resaka hoe fankalazana ny Paska na fahatsiarovana samy misy fiovahany toetra, fiovahana toe-po, toe-panahy ho an'ny kristianina zany hoe andro Paska zany. Sosanao raha lafaly ary marina mihitsy fipetraka ny fanontanianao hoe mba manahoana tokoa zany fiainana amin'izany atao hoe Paska zany ankehitriny. Ny zavatra mahavariana ankehitriny dia zao vanim-potoana zao zany na zao taranaka ankehitriny zao dia ohatra mitady mihiverina amin'ny fariseho foana, mihiverina amin'ny fariseho amin'ny fombafomba foana no ohatrany hoe mihalasa ataon'ny olona fa tsy fantantsony ny votoatiny. Amin'izao fotoana izao zany dia gaga ianao hoe raha ohatra ianao manontany ny olona milaza manao lamody daholo izy hoe tsy mino an'Andriamanitra, athée izy, makary, makatsy, izy humaniste izy communiste izy laza azy daholodaholo fa ny teny izy hoe izy zany tsy mino an'Andriamanitra. Nefa rehefa tonga le Paska dia anisany mpakalaza Paska koa reny olona reny dia gaga ianao hoe fa inona ty ataon'le olona fa ahoana marina ny tena fijerin'le olona mankalaza ny Paska izy dia raha izy nefa le Paska kalazainy koa zany araka ny teny ny pasteur teo dia misy ny sasany chocolat ny tena atao fihinana-kanina be mankany am-piangonana koa dia feno le fiangonana varina ianao feno le fiangonana tena rehefa Paska dia feno dia rehefa isan-kalahady dia ohatra ny saina an-dratsan-tanana ny ao am-piangonana misy aza moa trano fiangonana sasany dia tsy mihoatra ny 10 ny ao anatiny mampalehibe zany hoe tsy mihoatra ny 10 fa le trano ngeza be mihitsy le olona anaky 10 mangatsika be ao anatin'le fiangonana le trano fiangonana. Eto zany ianao dia mieritreritra hoe ity taranaka ity tokoa zany dia manaraka fombafomba fotsiny amin'ny olona manaiky amin'ny olona fa tsy miaina nefa ny dikan'izany tataom-baravarana sy
sy atao hoe tolanam-baravara zany ne tena midika lalina mihitsy zany raha ny tena izy. Tena hoe midika hoe mitatao-baravarana sy ny tolana ny fiainanao mihitsy. Satria ao amin'ny trano ao ny fiainanao, ao no mitoetra ny vady aman-janakao, ao. Ary isika ity olombelona ity azo raina taratra ihany koa hoe aiza moa no tena mahisika atsika, aiza ny tena tranontsika. Ity ilay misy atsika ity, ty vatantsika ity ny tranontsika raha ny tena marina fa isika ao anatiny ao. Miainao ary le ataon'ny tompo hoe ao ny fo resaha mihitsy le fo mitepo fa le ianao le velona ao anatiny ty vatany ity, le ao anatiny ny atao hoe fo. Ary raha miresaka varavaran'ny fo ianao dia resahanao daholo zany hoe ny varavaran'ny fo ny sofina, varavarankelin'ny fo koa ny maso, satria ny maso zany nijerevanao ny any velany, ary ny sofina no varavaran'ny fo. Ary raha zavatra ampidirinao amin'ny sofinao ka ratsy dia manondoto ny fonao, dia mivoaka ny zavatra ratsy ny vavanao. Zay mahatonga ny tompo manao hoe tsy zay miditra ny vavanareo no maloto anareo fa zay miditra amin'ny fonareo ka mivoaka ny vavanareo. Zany hoe misy varavarana mila ambena, ambeny tsara ny tompo zany hoe tena miteny hoe ambeny tsara ny fonareo mihoatra ny zavatra rehetra fa ao ny misy fiambenana zany dia tena le sofinao varavarana sofina, varavarana maso. Ka le tolanam-baravarana zany ao, ka le maso sy ny sofina no mampiditra zavatra ao anatinao. Ka raha maso sy ny sofinao no mieno communiste foana ianao, mieno athée foana ianao, masonao mijery tsy zavatra ivelan'ny finoan'Andriamanitra na manohatra ny finoan'Andriamanitra mihitsy azy, ke inona mihitsy fa tafiditra ao anatin'ny fiainanao zany ny zavatra ratsy. Tsy misy zany le rahan'i Jesosy teo amin'ny, na le rahan'le zanak'ondry n'Andriamanitra teo amin'ny tolanam-baravaranao, satria iny no miaro andingana n'ilay ratsy, andringana ny ratsy ao aminao. Tena velanao niditra zany, dia inona maty eo ny laha-matoa anao. Zany hoe ny laha-matoa dia tena milaza hoe ny aina mihitsy ihany koa, ny ainao no ho faty ao. Tsy vitany ny aina ranofo fa ho faty ao mihitsy ny aim-panahinao no potika amin'izany zavatra zany. Dia izay ny hoe ambeny mafy mihoatra ny zava-drehetra amin'ny fonareo. Tena ny sofina varavarany ny tolanam-baravarana rehetra amin'ny tenanao dia ambeno. Ny zavatra ataonao ambeno. Fa misy dikany anie matoa teo amin'ny lohan'i Jesosy nasiana iny atao hoe satroka tsihy iny, dia iny le misy raha iny. Misy dikany na teo amin'ny tanany fantsihana, ny tongony fantsihana ho atsika izany dia havana hanongantsika hoe raha tolanam-baravaran'i Kristy ka tianao tolanam-baravaranao koa ny azo fijalian'i Kristy dia raisy Jesosy ho tompo sy mpamonjinao, tsy amin'ny molotra fotsiny fa tena iaino isan'andro mba ho pasika isan'andro anao Jesosy Kristy. Matoa ampatsiarovina isan-taona ange ny pasika tsy midika zany fa isan-taona ihany voaeritreritra an'izany, fa ampatsahivina mba tsy ho adino. Zany tsy adino zany dia isan'andro dia tsaronao foana ny pasika maty ho anao Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy atsika. Mino fa manakambara koa ny hafa hitako mitsidika ohatra raha la Victoire mety misy zavatra ho lazainy ngamba, ary mino fa efa tsy drindona tsika rehetrarehetra hoe raha la Victoire mba inona re ny hevitrao na fanontaniana apetraka ao mikasika an'izany. Ia, mankasitraka indrindra raha la herina ny fitenenana dia mbola faly manomana fiadanan'ny tompo amintsika rehetra moa tratran'izao ankatoky ny pasika zao sy izao fotoana izay arahantsika amin'ny Agape TV dia miarahaba ny antsika tsirairay avy any an-tokantrano. Ny anahy moa zany fanontaniana ny anahy no toa hoe apetrako atsika moa zany efa mahalala an'izay momba ny pasika zay fa mba omentsika ireo mpanaraka atsika ngambany hoe raha misy afaka manazava amin'ny fomba fofohy nareo hoe ohatra ny ahoana ny fifandraisan'ny pasika tamin'izany tamin'ny fotoanan'ny Jiosy ary ny pasika tamin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, ary ny fifandraisan'izany koa amin'ny inona zany tena azontsika tsoahana amin'izao fotoana iainantsika zao. Hoe inona ny tena lesona azo tsoahana, inona ny ifandraisan'ny tany aloha sy tamin'ny fotoanan'i Jesosy sy ny azontsika tena hoe ampiarina amin'izao vaninandro iainantsika zao amin'izay resaka pasika zay. Teko sa mazava ny fanontaniana. Mankasitraka indrindra. Tsy manakamba raisiko aloha dia mety andray aman-dreny mpitandrina aveo fa ny tiako hamalina an'izay ka le fifandraisany zany dia hoe Jesosy nankalaza ny pasika nefa fanambarana anazy io, i pasika io, izy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra
araka le voatentsika tao amin'ny jaona nivakitsika teo. Le tiana lazaina zany io le zanak'ondrin'Andriamanitra, izy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra, izy zany le zanak'ondry Paska hoanitsika. Ary io zany ohatrany hoe isaky mandray fanasan'ny tompontsika zany dia tsy fanasan'ny tompo. Zao no atao fahatsiarovana azy Jesosy talohany izy atolotra, ity ny tenako, ity ny drako. Le Paska foana eo ambarany io, fa izy ny Paska. Raha le zanak'ondry ny resahany, hany, ity le zanak'ondry hoanina faingana. Hoanina faingana dia vonona ianao, misikina ny valahanao. Tena hoe amin'ny fiainana isan'andro dia raha mihinana amin'ny Paska ianao, raha tsaronao foana zany Paska zany, dia raha avy eo ianao tonga dia mivalanao, andeha hoaiza hifindra monina. Mosesy no namindra monina anao, niala tao amin'ny fanandevozana tao Egipta, ho tonga any amin'ny tany Kanana. Ny fanandevozana tao Egipta tsara tsarovantsika fa efa nampatsahivon'Andriamanitra tamin'ny izy nanao fanekena tamin'ny Abrahama hoe ny taranakao dia hivahiny ary ho azo babo any amin'ny firenena izay tsy fantany any Egipta. Dia rehefa tafiditra tany izy ohatrany hoe nateraka tao zany, ohatrany hoe teraka tao zany reto zanak'Israely ohatran'izay fijery satria Josefa niditra tao ohatrany nanokatra lalana, ohatrany hoe niteraka tao zany reto zanak'Israely. Dia ohatrany hoe niteraka tao ianao zany fa nefa avy eo nandevozony vahoaka tao aoriana no tsy teo intsony Josefa. Rehefa lavitra azy Josefa zany dia nandevozona zany reto zanak'Israely. Ary rehefa nandevozony reto zanak'Israely dia tsy maintsy nisy Paska nandingana an'reto zanak'Israely reto ary amonjy an'reto zanak'Israely reto dia ny tanan'Andriamanitra no amonjy azy. Izany hoe ohatrany tehiteny zany tsika hoe i Adama raha nateraka ny foronon'Andriamanitra dia tonga ny ota, zany hoe fanandevozan'ny ota, dia raha avy eo indray dia navotan'Andriamanitra tao Egipta izy fa kosa ohatra milaza ny zany tao anaty fanandevozan'ny ota indray zany ny zanak'olona, dia tonga indray le Adama faharoa Jesosy zay mamonjy azy teo amin'ny hazo fijaliana Paska ary manokatra varavarana indray tahaka n'ilay ranomasina ny sokatra, dia izy no lalana fahamarinana ary fiainana ao aminy eo amin'ny hazo fijaliana no anokafa ny varavarana zay azo tompony sy mpamonjy mba ho tafiditra ao amin'ilay hoe voatsimbona, ao amin'ilay hoe nandalova n'ilay fahafatesana ara-panahy, dingan'ilay mpandringana ary tonga amin'ilay hoe famonjena nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Zany hoe misy fandraisana zany satria tandindony Jesosy Kristy io Paska Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana io, kanefa Jesosy Kristy koa dia mitarika antsika satria izy nankalaza n'io Paska teo aloha io koa izy. Zany hoe le Paska tany Egipta nankalaza n'io foana izy tavombe borantsika teo tavombe folo taona izy dia efa nankalaza n'io, fa nankalaza n'io izy dia raha avy eo izy mihitsy no natao Paska avy eo. Zany hoe notaritiny zany isika ho amin'ny ara-tantara mba zay natonga n'Andriamanitra io fahatsiovana mandrakizay, ampatsahivana foana io mandrakizay ozy izy lalàna mandrakizay. Zany hoe hotaritiny zany tsika ahatsiaro lay taloha fa iny no hitondra sahady an Jesosy Kristy ho tena famonjena antsika amin'ny tena fiainana, fa tsy fiainana mandalondalo fotsiny tahaka an'izao fa sarisariny fotsiny le fiainana nivoaka tao amin'ny Egipta, sarisari-piainana ara-no, fa ity kosa tena fiainana ara-panahy, tena hoe le fiainana mandrakizay. Zay ny zavatra mahavariana amin'ny olona raha misy miteny zao any mamoaka publicité dia mamoaka fanafody tsara be mihitsy ity fa voaporofo tena siantifika fa zay mihinana an'ity dia mitombo rotaona ny fahavelomany. Zany hoe raha tokony ho faty an'io izy dia afaka rotaona izy vao ho faty dia ohatra miteny zany hoe tena nefa vidiny 2 milliards fa hiazakazaka daholo ny olona amin'izany hoe vidy an'izany vidy an'izany 2 milliards zany hiazakazaka ny olona na hifanosika na misy angalatra azy angamba sasany hividy an'izany, misy hamono olona sasany hividy an'izany. Dia zavatra mahavarina dia nisokafany Jesosy izy ilay lalina fahamarinana ary fiainana maimaimpona ny nataon'Andriamanitra, tsy mila mitady vola ianao fa safidy fotsiny ihany, fa nefa meny marina dia safidy fotsiny ihany hoe Jesosy no raisy tompo sy mpamonjinao fa izy ny lalina sy fahamarinana ary fiainana. Dia ho azonao tsy le roa taona fa arivo taona dia mbola misy ihany koa ny fiainana mandrakizay. Toy izy ny olona tsotra loatra zany fangarony zany tsy ohatrany alohanay le sarotra ihany. Dia zay mahavarina ny olona mitady ny sarotra foana ny olona, fa rehefa mena mora izy dia tsy mety handray izy fa tsy tia mora izy fa tia sarotra ny olona. Zay ny mahavarina ka angamba zaraiky le ady hevitra fa
fa efa tena hitako mihitsy efa misy mizorozona ny latabatra sasany io hoe anaso ao ka dia menanao raha pastera efa mizogozona aozogozona fanamasina ny latabatra ao zany. Iny a saotra-betsaka na me fidinana dia mizongozona mihitsy moa ny tokonam-baravarana sy ny tatom-baravarana, tolam-baravarana ary trano-varavaran'ny fasana ary dia misy tantara kely efa fantatsika rehetra angamba moa tiako amaninana fanontaniana la victoire iny moa zany fandraisan'ny Paska tamin'ny andro taloha tamin'izay fotoana izay tokotra hatrany amin'ny Abrahama moa no resantsika teo dia tsy inona koa zany fa tandidin'ilay fanafahana na hoe Paska fanafahana fandalovana ihany koa dia famelomana araka ny tena lahiri tao moa zany hoe famelomana ihany koa izay maty teo amin'ny fiainanao na misy zavatra nataonao androazo vao avy resaka taman'olona eto France moa izy mipetraka dia maniry izy mangitahita ihany koa mba hiditra lalindalina kokoa zany atao hoe fiainana kristianina afaka dia eo moa ny fomba fiangonana isan-karazany izay misy antsika rehetrarehetra hatramin'izay dia tsy hijanona amin'izay tsika satria ny antony izay indrindra ny antony mpisiany Jesosy Kristy ny Jiosy rehefa nivavaka foana hatramin'izay raha tsy ilaza fotsiny Jesosy rehefa tonga teto ambony tany dia niditra tao amin'ny sinagoga ny Jiosy izy araka ny fanaony tamin'ny andro sabata rehefa tonga tao izy dia miny olona n'ilay oronam-boky misy ny boky Isaia mpaminany rehefa sokafana ny oronam-boky dia namaky ny teny izy hoe anio izy ny tonga amin'ity ty fiangonana ty na ty fitrano ty ny famonjena fa efa ato amiko izy ny fanahy Jehova izy ato amiko any amin'ny filazantsara ny lioka any angamba izay lioka toko fahafiry lioka toko faefatra raha tsy iso lioka toko faefatra lioka valo ambin'ny folo dia io ny ten'Andriamanitra manao hoe ary tonga tao Nazareta izay nahaby azy izy ary araka ny fanao dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka nitsangana hamaky teny dia natolotra azy ny boky Isaia mpaminany ary noho ny namelatra ny boky izy dia nahita teny voasoratra hoe ny fanahin'i Jehova no ato amiko satria nanositra hitory teny somafaly amin'ny malahelo izy naniraka hitory fandefasana ampifatotra izy io zany le pasazy io le fandefasana fandalovana naniraka hitory fandefasana ampifatotra izy io la mpifatotra zany zany lagadra voapeja sy nampahiratra ny jamba hanafaka izay ampahoriana hitoritaona ankasitrahan'i Jehova zay zany voalazan'ny boky Isaia mpaminany io isa toko raika amby enimpolo andimy voalohany sy faharoa dia nivakian'i Jesosy io tao anatin'ny sinagogan'ny Jiosy tany Israely mazava ho azy fa ny zavatra anankiray misongadina kosa aty amin'ny vaninandro misy antsika izao dia be dia be ny olona tsy mihinao izany intsony araka ny voalazan'ny lahery teo ao le dia manatona an'i Jesosy izy aleo ny mividy fanafody lafo dia lafo na hatramina 1 milliard 2 milliard kanefa misy adra tsy marina koa amin'izany rehetra izany satria na io fanafody io mbola foron'olombelona fa ny fanafody tsara indrindra izay Andriamanitra mihitsy no nanome azy dia le tena Kristy araka nambarana amin'ny filazantsara ny Jaona zay hoe izaho izy ny nofon'Andriamanitra ary nofoko ny tena fihinana ny rako ny tena fisotro zany hoe raha fomba fijery amin'ny maha-olombelona zany dia hoe kanibala ve zany olona zany olona hinana olona fa Jesosy nilaza ny tena tamin'ny hoe izy ilay nofon'Andriamanitra Jaona toko fahaenina misy an'izay andiny fadimy amby enimpolo any ilay nofo tena fihinana sy ny raha tena fisotro Jesosy dia ny tenako ary nampatsiahy mihitsy izy hoe isaky ny mihinana sy misotro nareo dia izao nataovy ny fahatsiarovana zany eny ny fahatsiarovana ny nahafatesana zany tsy nandalova teto ambony tany ary nanolorany ny ainy dia avao izy anyvelona ny an-danitra satria Andriamanitra izy dia tsika koa zany amin'izao vaninandro zao raha ohatra ka ny ankehitriny resahana dia mila mahatakatra an'izany tsika ary raha tsy olona manana fanahy mamantatra zany hoe misokatra mihitsy ny saintsika ny sain'ny fanahintsika na hoe ny fanahin'ny saintsika mety ho lalina be amin'olona zany fa izay moa voalazan'ny ten'Andriamanitra nde ny andray ten'Andriamanitra ankiray tsy anapofona an'izay ahoana ny fanokafan'Andriamanitra ny sain'ny olombelona lioka toko efatra amby roapolo lioka 24 lioka toko efatra amby roapolo dia izao ny voalazan'ny ten'Andriamanitra andiny
efatra-ambefapolo de izy taminy zao no tenko zay nola zaiko taminareo zany hoe zavatra efa nilazain'i Jesosy io fony mbola atao aminareo aho fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratana ahy zany le soratra resany zany de izy fa tsy maintsy ho tanteraka ozy izy zay rehetra nanoratana ahy teo amin'ny lalàny Mosesy sy ny mpaminany ary ny salama. Aniva dia ambefapolo am'izay dia nanokatra ny sain'ireo izy halala ny soratra masina. Zany hoe raha vao tsy misokatra zany ny sain'ny olona dia tsy hahafantatra mihitsy ny hevitry ny soratra masina. Zay mahatonga ny olona kamo mandeha miangona. Olona folo sisa anaty fiangonana satria tsy misokatra ny saina, tsy mahatakatra izay hevitry mpanahy izy. Ary Jesosy zany hoe rehefa andohan'ny mpianatra indray mandeha dia izy hoe mandeha ho ana trano raiko ozy izy fa misy fitoerana maro any andeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho izy izy ary any amin'izay toerako zany amin'izao ora sy fotoana zao zany zay le teneko hoe zavatra ankehitriny zany raha ohatra ka raisina ny hevim-panahy midika ny Paska dia hoe efa any Jesosy amin'izao tontolo izao. Tsika tsisy mahita atsony amin'izao tontolo izao fa tsy miara-miny fa nandalo teto izy. Fa amin'izao fotoana izao kosa raha misokatra ny saintsika dia mahafantatra tsara fa any an-danitra izy amin'izao fotoana izao hanamboatra fitoerana ho azy fanao. Ka ho an'ny olona zany zay mandaloko eto amin'ity tany ty aza adiny fa fandalovana eto an-tany tsy hipetraka eto marak'izay koa tsika. Ao ny tous dia passager, vahiny sy mpivahiny ny ten'Andriamanitra. Dia ho any an-danitra any amin'ny Kristy. Efa nazavaiko manao moa zany amin'ilay hoe spirituellement dia ito Andriamanitra satria aza adiny fa Andriamanitra dia fanahy. Jaona toko faefatra adiny fa efatra amby roapolo. Fa Jesosy Kristy koa ilay fanahy dia ny fanahy Kristy no miaraka amintsika eto. Ho an'ny olona manana ny fanahy Kristy zany na hoe nanaiky ny Kristy ho tompo sy mpamonjy azy dia manana ny fanahy Kristy. Fa zay tsy manana ny fanahy Kristy izy dia tsy azy izy. Zany hoe rehefa ao anatintsika zany fanahy Kristy na hoe manarika antsika eto zao tsika zao samy manana ny trano daholo era-tanitsika eto. Dia hoy Jesosy hoe nay zany izy ny angonana roa na telo amin'ny anarako dia eo ampovoany izy. Eto ampovoantsika zany zao Kristy spirituellement. Fa tsika kosa corporellement na biologiquement eto daholo tsika rehetra samy manana ny vatana tsika fankahita-tsara zao. Dia any an-danitra kosa andre Jesosy Kristy corporellement, biologiquement izy any vatana zany. Fa ny fanahintsika kosa nefa any aminy. Ao anatsika fanan'Andriamanitra, ao anatsika fanahy Kristy. Fa ny fanahintsika koa nefa sady ato anatsika no any amin'ny Kristy. Dia Efesana toko faharoa moa no manambara zany hoe efa niarana tsangana. Zay moa tsy le fitsanganana maty le Paska. Efesana toko faharoa andiny fahaenina aleo vakiana kely angamba ohatra ka sitrakareo zao voalazany Efesana toko faharoa andiny fahaenina. Ary niarana tsangana isika iloza ressuscité. Ary niarana tsangana isika ka niarana apetrany. Jereo tsara fa efa au temps passé io niarana tsangany isika sady niarana apetrany any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Magaga zany zay le teneko anareo raha olona tsy misokatra ny sainy na mahatakatra ny fanahiny dia lazay fa raha misy mijery zao olona tsy mivavaka na tsy mahalala ny hevim-panahy dia lazaina fa miredintsika na hoe miteniteny fatana. Fa ho an'ny olona zay manaiky an'i Kristy dia zay le Luka toko efatra amby roapolo andiny fadimy amby efapolo dia nanokatra ny sain'ireo izy hahalala ny soratra masina. Dia inona moa tena tiako atongavana? Tiako atongavana zany dia hoe inona ny valiteny Menandralahy Victoire amin'izay hoe inona ny ifandraisan'ilay Paska na hoe fanolorana ny Isaka tamin'ny ataon'ny Abrahama any amin'ny Genesis toko faharoa amby roapolo sy ny nandalovan'i Kristy zay tandindon'ilay zanak'ondry tsisy kilema. Herintaona zanak'ondry tsisy kilema no vonoiny ny zanak'Israely tamin'ny andro Mosesy. Ary dia Jesosy Kristy ilay zanak'ondry nambaran'ny Jaona voalohany nambaran'ny rahalahy herintoa Jaona voalohany toko firy sivy amby roapolo hoe indro zanak'ondr'Andriamanitra satria i Jaona izay tsy zanak' Zakaria sy Elizabeta dia olona voatokana mihitsy ary manana osotra manokana rehefa nisy fotoana moa dia niteny mihitsy ny ten'Andriamanitra misoratra masina amin'ny Luka andreo hoe hanahoana lahy ity zazy ity fa feno osotra mbola hatrany am-boka dia efa natokana io zazy io satria vao nanomboka bevoky Maria ren'i Jesosy
dia ai Elizabeta izay vehivavy momba efa nitoejaza sady efa enim-bolana. Zany hoe efa nipreparen'Andriamanitra diny miloha zany ny fahatongavany Jesosy Kristy dia Jaona mpanao batisa. Ary zay na tonga Jaona laza hoe mibiba ianareo izy fa akaiky eo fanjakan'Andriamanitra. Ary dia niteny misy moa Jaona hoe izy ozy ilay talohako. Dao ny vakitsika ten'Andriamanitra hoe Jaona to voalohany ny 7 sy 17. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe no ny apitso dia nahitan'i Jesosy avy manatona azy zao ka dia hoy izy indro ny zanak'olon'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotan'izao tontolo izao. Izy ilay nolazaiko hoe misy lehilahy avy eo aoriako izay efa tonga eo alohako satria talohako izy. Talohako izy satria Jesosy Kristy ilay tsy miova maharitra anio ary mandrakizay. Jesosy Kristy ilay tsy iza fa ilay Andriamanitra mihitsy no mitafy nofo. Mitianina faharoa toko 5:9 dia manambara zany hoe dia izao izy Andriamanitra tsy tamaso anio ao amin'ny Kristy no nampiavana izao tontolo izao. Zao tsika rehetra mihavana zao ny vokatra zany événement paskany zany raha zay ny azo lazana azy satria mankalaza ny Paska moa tsika Paska ndresana. Dia lay rano natao tao am-baravarana zany dia tanitin'ilay satroka tsily napetraka teo amin'ny lohan'i Jesosy ary ny tolambaravarana kosa dia mampiseho ny tanan'i Kristy sy ny tongotry Kristy ny fampitsiana tamin'ny hazo fijaliana. Mampiseho antsika zany fa raha tsy miditra ao anatin'io vavahady io na io varavarana io tsika satria Jesosy Kristy mihitsy no lasa zanak'ondry na latsa-dra ary rehefa mitafy an'io Jesosy Kristy io tsika Romanina 13:14 dia afaka miditra ao anatin'ny vavahadin'ny tanàna azontsika fahefana amin'ilay hazonaina. Zany hoe mba hahatonga antsika mahatakatra tsara zany ny hevim-panahy dia fandalovana ny eto an-tany. Ka na mahatratra 20 taona ianao na ataoko hoe mbola 100 taona ary miainanao aza adiny fa fandalovana ny eto an-tany. Fandalovana. Ary zay razam-be fa mifandalo teo alohantsika izay ireo tantara voasoratra to Baiboly rehetrarehetra zao tsisy olombelona velona intsony amin'ny vanan'ny antsika zao. Ary raha tsika reto ary tsy hipetraka eto Marakzay fa ho avy tsy ilaina amin'ny ranolanitra to. Dia tahaka izany ilay fahafatesana nandalo tamin'io fotoana io ka izay tsisy an'ilay rano zanak'ondry teo amin'ny tolam-baravarana sy ny tao-baravarana dia ringana avy ary ho ringana zao tontolo izao ho ringana. Ka izay tsy manana Kristy zany amin'izao vaninandro izao, izay tsy nandray ny rà manadio antsika amin'izao vaninandro izao, ka raha ho avy ny efa mananontany zao ny 3e guerre mondiale fa mihetsihetsy ny Sovietika sy ny Ukraine fa hifandona hirefitra ny bomba sy ny zavatra rehetra, ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniko hoy Jesosy tsy mba levona. Ka raha manana ny tenin'Andriamanitra io ianao amin'ny fiainanao, ilay teny tonga nofo nonona tamintsika dia vonjy ianao rehefa ho avy ilay anjelin'ny fandrinkana ary tsy maintsy ho avy io. Tsy hoe mampatahotra raha tena zany fa tsy maintsy ho avy io ary mandritra ny 7 taona aza 7 taona dia tsy isy tena hoe isy fahoriana lehibe andalo eto amin'izao tontolo ka raha mandray an'i Jesosy zany ianao, rehefa voarakitry ny rano Jesosy ny fiainanao sy ny ankonanao dia efa tonga ny tompo mandalo ny anjely fandriana dia lasitsika miakatra ny an-danitra izay tavela eto mandritra ny 7 taona dia dijajijaka sy ny anjakan'ny bibidia eto mandritra ny 7 taona tsy haiko kosa amin'izay fotoana izay milamindamina ny an-danitra makamaka vakansy angany lazany dia rehefa tapitra ny 7 taona dia hiverina amin'izay tsika miaraka amin'ny Kristy miara-manjaka amin'ny mandry ny arivo-taona. Zay zany ilay fandraisany amin'izao vaninandro iainantsika amin'izao hoe inona moa ny ankalazantsika zany fety zany ary maninona no ankalazana fonda isa-taona raha ny filazan'ny Eksodosy zany dia mandrakizay. Ka an'Andriamanitra ny voninahitra fa miala sisy somary lavalava ny fandraisako anjara dia averiko any amin'ny rahalahy Victoire asa raha mavana ny fanontaniana izay napetraka ao. Mankasitraka antsika rehetra namaly an'izay fanontaniana izay dia mankasitraka ny mpanaraka antsika moa zany mankasitraka ny rahalahy hely mankasitraka ny pasteur rahalahy faly dia miendrika fanontaniana farany kely fotsiny angamba za dia avy tonga dia meko ny rahalahy faly raha mbola manana fotoana kely tsika. Ça va rahalahy faly? Alefa sy rahalahy Victor. Mankasitraka dia ny saika nampiko anazy moa zany na saika fanontaniana kely hoe anaovako anazy moa misy tenin'Andriamanitra ato amin'ny
ato amin'ny Korintianina afatikely amin'ny Korintianina voalohany izy teo Korintianina voalohany Korintianina voalohany toko fahadimy Korintianina voalohany toko fahadimy amin'ny andinin'ny fahafito Korintianina voalohany toko fahadimy andinin'ny fahafito milaza momba ny Paska moa zany izy ity amin'ny anaran'i Jesosy namakiko ny teny esoriny masirasira ela mba ho vongana vaovao ianareo araka izay tsy mamisy masirasira anareo fa voavony Kristy Paska ho antsika. Izay tenin'Andriamanitra zay zany hoe raha mba afaka velabelarintsika hoe ahoana zany hoe Kristy voavony efa mety fahavoavaly teo moa zay fanontaniana zay fa ahoana zany hoe Kristy Paska ho antsika zany. Ina zany tena tokony ho raisin'ny mpanaraka ny mpandarantsika hoe Kristy Paska ho antsika dia ny fanontaniana faharoa manarak'izay moa hoe tokony ankalazaina amin'ny fotoana précis ao anatin'ny taona ve ny Paska sa ankalazaintsika isan'andro amin'izay maha Kristy Paska ho antsika zay. Mankasitraka indrindra dia omeko anareo ny fitenenana. Ya, mekandro lahiry avy hatrany angamba fa marino dia avao mandray. Resaka masirasira angamba no resahako kely hoe tsy misy masirasira satria masirasira kely dia mahazo ny vongana rehetra izy zany. Masirasira moa zany entina ilazana hoe ohatra hoe raha manamboatra mofo angamba aloha za tsy dia tena mpanamboatra mofo fa fantatra fotsiny hoe levure levure izy io ary mahenika ny zavatra rehetra zany hoe raha misy masirasira kely dia efa mahenika ny zavatra rehetra zay angamba no tiany ambara eo ary angamba avelako ny pastera ny fanohizana ny mikasika an'izay fa dia hoe Paska isan'andro ohatran'ny hoe tsy hoe mivoaka kely akory fa Paska isan'andro za zao mandinika ilay fankalazana an'ilay Paska fotsiny na fankalazana zany no resahako nefa ohatra mitahika fanontaniana tsy haiko mety mitahika fanontaniana anankiray zany mieritreritra hoe moa ve eritreretintsika fa ny mino an'Andriamanitra ihany no mankalaza ny Paska dia hoy isika hoe misy mankalaza ny Paska tsy mpino an'Andriamanitra akory fa misy tsy malala an'izany akory izy fa mankalaza ny Paska. Dia indraindray mieritreritra hoe fa aiza amin'ireo andro koa zany hoe misy ny alakamisy masina kristianina manankalaza ny misy ny zoma sabotsy lahady eo mihitsy ny fankalazana ny Paska fa misy anankiray latsinainy Paska io rehetra mampimeha kely ao ny tena be mankalaza re olona raha ny tena marina satria tsy vitan'ny kristiana fa ny mpiasa rehetrarehetra mankalaza ny daholo satria tsy miasa izy jour férié io dia eo ianao mahita ny olona mankalaza izy any amin'ny pique-nique raha mandeha any Madagasikara matetika rehefa lundi de Pâques ianao eny Ambatofotsy eny Ananiny eny betsaka mpanao pique-nique mitsangatsangana ny olona fa hoe tsy miasa dia mankalaza daholo ny dikan'izany dia eo ianao mieritreritra hoe fa inona ty latsinain'ny Paska ty dia ohatrany hoe mitatra kely zany fa tsara fantatra ihany hoe inona na tonga an'ilay latsinain'ny Paska zay ngamba tsara lazaintsika amin'ny mpiaina any hoe fa inona le lundi de Pâques inona no natonga an'io dia avy amin'ny empereur Constantin moa ny reny ny tena kristianina ary izy no empereur voalohany namaha zany hoe tsy nanenjika ny kristianina fa vao maizana mevahana ny kristianina hoe atao fivavaha-panjakana ny kristianisma ary ny reniny moa ny tena kristianina tamin'izany Ianina ny anaran'ny reniny ka izy tsy dia tena mahalala loatra momba ny baiboly izy fa kosa mba nametrapetraka an'izay atao hoe dia-mpanondrony ihany izy hoe Jean Baptiste zay mahatonga hoe Constantinople sy ny karazany dia nametraka izy hoe ny Paska dia natao mihitsy zany jour férié 20 andro zany hoe 20 andro mihitsy zany manomboka ny latsinainy tsy hatramin'ny latsinainy herinandro iny mihitsy zany 20 andro mihitsy zany no ankalazaina ny Paska dia iny zany natao férié jour férié mihitsy zany tamin'izay fotoan'izay dia tsy mivaha mihitsy io fa zay foana ny jour férié tamin'izany fotoan'izany 20 andro fa rehefa tonga kosa Napoléon Bonaparte zany tamin'ny 1802 izy nandrava io le jour férié rehetrarehetra io fa ny lundi de Pâques aoriana amin'ny Pâques ihany mba nitazominy zany tsy nisombany satria ny fiangonana moa sy ny
sy ny fanjakana mbola niaraka tamin'izany dia izay no natokany le hoe tsy nravany zany le lundi de zay natokany io lundi de Pâques jour férié tavela io zany am'izao moa fa betsaka ihany koa manombonomboka koa no manala ny atao hoe lundi de Pentecôte nefa zava-dehibe koa zany fa de misy foana zany zavatra toy izao fa zay fotsiny zany zavatra tiako zarainantsika hoe be da be ny zavatra mampisaraka ihany koa amin'ny atoko-pivavahana maro eran-tany fa ny zavatra mahavariana fotsiny ary tokony hovoizina sy fikirina mafy dia ny Pasika kosa dia iraisan'ny rehetrarehetra. Matetika ny ankamaroany dia miray eo amin'io Pasika io. Fa ny sasany mety misy tsy fitoviana eo amin'ny Krismasy, misy tsy fitoviana eo amin'ny maro isan-karazany, mety misy tsy fitoviana eo amin'ilay Pasika dia iraisana. Fa na ny jiosy aza ny judaisme dia mankalaza Pasika, saingy le Pasika voalohany ankalazainy fa le Pasika faharoa tsy ataony hoe za tsy teny hoe tsy asiny sira na hoe tsy asiny masirasira, tsy asiny levure, za tsy miteny an'izay fa mozay hoe indraindray ohatrany ny ataony ohatrany tsy misy. Izy io mbola miandry an'ilay Mesia. Le Mesia efa tonga dia izy io mbola miandry an'ilay Mesia. Ary zay mahatonga le fitoriana ny filazany tsara mihitsy mafy sy matanjaka be mihitsy any Israely. Fa raha ianareo no mahita an'izany atao hoe Israelianina mitory an' Jesosy zany tena varinina nareo fa tena mafana fo mihitsy zany hoe Israeliana vitsy ry zareo no mitory vitsy izy fa tena resy lahatra tena mafana fo mihitsy satria fantany fa tena mila an'izany mihitsy any amin'ny reto jiosy reto amin'izao fotoana izao. Ohatrany lasa lavitra ny resaka fa dia avy hatrany tonga dia meko ny pastera fa mizorozona foana ny latabatry pastera amin'ny asan'ny fanamasina sy ny pilana sy ny karazana fa dia meko azy ny toyany fanazavana indrindrindrindra amin'ilay valim-panontaniana teo iny ary misaotra lahiry amin'izay fampidiran'izay iverenako le fanontaniana petraka lafitara moa mikasitra an'ilay hoe kolontsaina voalohany toko fahadimy andiny fahafito dia averiko vakina izy manomboka amin'ny andiny fahenina hoe vakikana ny anaran'i Jesosy manao tsy mety ny fireharianareo izy tsy fantareo fa ny masirasira kely dia mahazo ny vongana rehetra. Esolo ny masirasira ela mba ho tonga vongana vaovao ianareo arak'izay tsy misy masirasira anareo fa vaovao Kristy Pasika ho antsika ka dia aokontsika hanao andro firavavona tsy amin'ny masirasira ela na amin'ny masirasira lolo-po sy fanaratsiana fa amin'ny mofo tsy misy masirasira dia ny fahadiovam-po sy ny fahamarinana. Raha resaka fahadiovam-po sy fahamarinana zany tsika mazava azy tamin'ity fotoana ity moa zany dia nisy olona mpijangajanga to anatin'ny fiangonana tany Korinto dia amin'izao fotoana koa raha ohatra ka misy olona mbola mijangajanga anaty fiangonana na mangalatra na mandaina na misy olona tsy madio fo zay zany masirasira lolo-po toe-po io. Fa ny kristiana zany dia mila olona madio fo. Zay le hoe zay tsy sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Zany hoe raha tsy madio zany fonao dia tsy ahitan'Andriamanitra koa ianao. Indrindra fa ho avy izy. Raha ho avy izy esolo no masirasira. Dia ny fanaovana ny Pasika zany indrindra fa finanana ny mofo tsy misy masirasira dia finanana ao an'ilay ten'Andriamanitra zay tsy misy masirasira na hoe misy sira akory ary. Za moa dia olona tia sira rehefa misakafo ary raha ny laokany no matsatso sira dia ohatrany tsy mihinana ohatrany tsy sisy laoka amiko. Fa le masirasira kosa dia tsy mety amiko intsony le masirasira fa na zany misy sira na tsy sira. Dia zay le hoe mofo tsy misy masirasira zany hoe toe-ponao koa zany dia tokony tsy misy masirasira na masira fa madio. Inona resaka sirasira ty masirasira ty efa hatrany ny andron'ny Exodosy io fa tsy voatanty amin'ny andron'ny Paoly akory tany amin'ny vahoaka tany Korinto. Fa ny Exodosy toko faharoa ambin'ny folo dia efa manamarina zany izy ary zao voalaza ny Exodosy toko faharoa ambin'ny folo andiny fa valo ambin'ny folo izy hoe amin'ny andro fahaefatra ambin'ny folo amin'ny volana voalohany io le volana Abiba le resahantsika teo no ny arivo izy no hinananareo ny mofo tsy misy masirasira ambarapaharivan'ny andro faha 120 ny volana zany hoe matry ny 7 andro zany io na 9 andro raha koa lazana azy dia izy andiny faha 9 ambin'ny folo hoe hafitoana no tsy hisian'ny masirasira ao an-tranonareo fa na iza na iza homana zay misy masirasira
eo fongorona ho amin'ny fiangonan'ny Israely na vahiny na tompon-tany. Tsy hinana na inona na inona izany misy masirasira ao amin'ny izay toeranareo rehetra avy ianareo. Zay le tena hoe efa hatrany amin'ny andro Mosesy io ny Eksodosy ny zanak'Israely no nankalazaina zany hoe mofo tsy misy masirasira zany. Ary izy le zanak'ondry tsisy kilema moa no ambara tamin'io zay herintaona. Fa mikasy amin'ny vanim-potoana araka ny fanontaniana teo hoe tena précis ve le fotoana dia mazava ho azy 2:12 Eksodosy 2:12 antosiny ten'Andriamanitra hoe ary amin'ny andro voalohany dia isy fivoriana maso izy ho anareo. Andro voalohany io andro alahady io. Ary amin'ny andro fahafito, zany hoe matry ny 7 andro zany manomboka amin'ny andro voalohany ka hatramin'ny andro fahafito dia mazava ho azy hisy fivoriana maso izy tsy hanao raharaha akory ianareo amin'izany vaninandro. Misy moa zay amin'ny fotoana io zany le hoe sabata ankalazana isan-taona dia misy koa ny sabata ankalazana isan-kerinandro. Zany zany tsara fantatsika zany précision zany fa raha iverina amin'ny 2:12 izy hoe hafitoana no hinananareo mofo tsy misy masirasira amin'ny voalohan'ny andro no hanesoranareo ny masirasira. Zany hoe vao manomboka mihitsy zany ny andro dia tokony esorina ny masirasira amin'ny tranonareo. Fa na iza na iza homana mofo misy masirasira hatramin'ny andro voalohany ka hatramin'ny andro fahafito dia ho fongorana izy. Zany hoe ny andro fahafito le resaka fito koa matsy ny tiako resana kely ny andro iainantsika eto ambony tany azo lazaina hoe andro fito. Azadiny fa Petera voalohany, Petera faharoa 3:9 dia nanambara ny apôstôly Petera nanoratra mihitsy hoe ny andro ray amin'Andriamanitra izy dia toy ny arivo-taona ary ny arivo-taona dia toy ny ray andro. Zany itsika zany raha manisan'ny andro na hoe ny millénium ny resahana dia efa ao anatin'ny 7e millénaire tsika zao. Raha refesika hatrany amin'ny andron'ny Adama zay olombelona voalohany foron'Andriamanitra lasy vavy tahaka ny endrik'Andriamanitra manaka ity ny androany tsika no atao hoe fiangonan'Andriamanitra dia foron'Andriamanitra tahaka ny endrik'Andriamanitra dia andro fito efa miditra aty amin'ny 7e millénaire tsika zao raha manao dikadava kely aho hoe tamin'ny andron'ny Adama ka hatramin'ny andron'ny Abrahama roa taona io hatramin'ny andron'ny Abrahama ka hatraty amin'ny andron'ny Jesosy Kristy dia efatra andro koa roa taona koa zay zany efatra taona zany zao hatramin'ny andron'ny Adama i Abrahama ka hatramin'ny Jesosy Kristy. Eo amin'ny Jesosy Kristy ka manaraka ity ny androany efa 2000 ans passé zay efa roa andro koa zay le 2000 ans zay. Dia tsika efa tia au delà ny 2020 tsika zao 2023 tsika zao dia efa miditra amin'ny 7e jour zany tsika raha ohatra ka ny andro fahafito ndrasana zany 7e millénium. Raha à partir de Jesosy tsika mandrefy mba asina précision tsara koa zany dia hoe 3e millénaire tsika zany zao amin'ny vaninandro eto raha vaninandro kristiana ndrasana 3e millénaire ka aza varambarina intsony fa efa ho tapitra ny andro fito tapitra 7e millénaire efa ho avy ilay mpapakatra ary mbola misy taona fito koa. Taona fito reo fa tsy andro fahafito na 7 millénium fa ao ambadika zay andro zay taona fito zay le atsoina hoe grande tribulation ao indray vao manomboka ireny millénium na ny arivo-taona iarahana manjaka amin'ny Kristy. Tsika zay mitoetra tsara zany ka mbola mijoro amin'ny fahamarinana amin'le mofo tsy misy masirasira dia ho akariny tsika rehefa ho avy ny tompo dia mandry fito taona tsika zay anjakan'ny biby dieto ambonin'ny tany sy ny fahoriana lehibe grande tribulation dia tapitra zay fito taona izay dia miditra amin'izay tsika any amin'ilay millénium miara-manjaka amin'ny Kristy ho avy izy miaraka amin'ny anjely rehetra sy tsika rehetra zay matokatra amin'ny farany ka aleotsika samy hanala ny masirasira no fiainantsika avy esory daholo ny masirasira ela dia atao itsika hihinana ilay mofo tsy misy masirasira dia ten'Andriamanitra. Fampianarana tsisy kilena io na dia tsy zakan'ny olona aloha tsy manina fa tsika tsy maintsy mandresy lahatra ary mananatra ary manitsy ny olona mananatra azy araka ny voasoratra nambaran'i Paoly tamin'ny Timoty io toriny teny ozy na fotoana tsy amin'ny fotoana ataovy ny asan'ny evanjelista. Zay koa ny amaranako ny teniko satria fa tapitra ny fotoanantsika dia makasitraka raha la victoire ny fanontaniana mino fa afa-po ianao averiko aminareo ny fitenenana.
Makasitraka atsika rehetra amin'ny fandraisana anjara tamin'ny dinidinika sy ny resadresaka mikasika an'izay pasika izay marihana hatrany fa izao zavatra izao no atao dia tsy sanatria akory hitsikirana na anakiviana antsika mpijery fa natao indrindra mba tena hoe ahafantarantsika ny lala-marina izay azahoantsika mandova an'ilay fiainana mandrakizay ary teny ampahirezana antsika angamba dia izao hoe ny resaka moa tsika resaka fa amin'ny andro pasika izany dia misy ilay hoe fandraisana ny fanasan'ny tompo araka ny voalazan'ny ray aman-dreny ara-panahy tao hihinana ny mofo tsy misy masirasira fa ny tena zava-dehibe koa amin'ilay andro pasika izay hoe ankalazay isan-taona moa izy io fa azo ambara ihany koa fa tsika nge tokony misy isan'andro dia tokony ho pasika foana satria mila mamantatra ny tena tsika isan'andro tsika, mila mandihy ny tena isan'andro tsika par rapport amin'ilay hoe sakrifisy nataon'i Jesosy hoe ahatsapatsika marina hoe tena hoe nieriny izany fitsanganan Jesosy Kristy amin'ny maty izany ary eo indrindra ny tokony hisaintsainantsika sahady mba tsy handeha amin'ny fahazarana amin'izany hoe fanasan'ny tompo izany satria mila mandihy ny tena tsara tsika kristianina fa voalaza any amin'ny korintianina voalohany toko faraka ambin'ny folo any dia amin'ny andininy 9 hoe fa aoka ny olona matatra ny tenany dia aoka izy hihinana ny mofo sy sotro amin'ny kapoaka fa izay rehetra mihinana sy misotro dia mihinana sy misotro fanamelohana ho an'ny tenany raha tsy mamatatra ny tena izy. Izany tenin'Andriamanitra izany dia mampandiny ny tena, mampirisika antsika hoe aoka tsika raha lasana bavy malala mba tena handinika ny tenantsika marina manoloana ny pasika, manoloana ny sakrifisy izay nataon'i Jesosy Kristy ho atsika nahazahoantsika ilay famonjena. Izay no teneniko teroa hoe le izy ve mijanona ho fahatsiarovana fotsiny, ho fankalazana fotsiny fa indrindra fandinihan-tena ahafantarantsika marina hoe tena tanteraka amiko tokoa ve le famonjena nataon'i Jesosy, le fitsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty ve dia riariantsika fa hoe fandresena lehibe ho an'ny kristianina moa ve tena hoe nahazo fandresena tokoa ianao. Ny fandresena dia zavatra tsotra, le fiovany ny toe-posy ny toe-panahinao, le fialany le fahazaran-dratsy, le otanao sao tsika mankalaza fotsiny mandeha amin'ny mpahazarana fotsiny fa tsy tsapantsika akory le tena hoe herin'le fitsanganan Jesosy tamin'ny maty hoe misy fiantraikany eo amin'ny fiainam-panahintsika, eo amin'ny toe-posy ny toe-panahintsika. Ka izay no afatra farany mba tiako ho ampitaina izany fampahirezana ho antsika rehetra ihany koa izay manaraka an'izao fotoana izao, manaraka an'izao fandarana izao dia mba tena hoe hisiny izany hoe fiovan'ny toe-posy ny toe-panahy izany ary hisaorana ny tompo amin'izao tombonandro mbola omeny antsika izao, mbola afaka nankalaza ny Paka antsika herinandro vao vitsivitsy ngambizay fa mba tena hoe tsapantsika tokoa izany hoe inona no zavatra entiny izany hoe fitsanganan Jesosy Kristy amin'ny maty izany eo amin'ny fiainantsika. Izay ngamba no afatra farany tiako ambara ka dia araka ny teny teo moa efa mandroso dia mandroso ny fotoanantsika dia ho faranana ngamba ny fotoana marihana ihany fa izao fandarana izao dia mandeha mivatana ary mbola asika arahana ihany koa amin'ny serasera ny Facebook ny Agape zany any amin'ny YouTube any dia mamerina ny fisaorana ho antsika mpijery rehetrarehetra, misaotra ihany koa ny mpiara-miasa rehetra izay niaraka nanatotosa, niaraka ny dinidinika teto amin'ity fandarana androany mikasika an'izay pasika izay. Makasitraka pastera Mario Razafimanjato, makasitraka andralahy Hery Manampy Razaka Manarina, makasitraka andralahy Victoire ihany koa teknisianina sady naray anjara ihany koa navitsika tamin'ity fandarana ity ary indrindra tsy adino ny misaotra antsika rehetra mpijery sy mpanaraka ny fandarana Agape TV raha mbola misy ny fotoana ka raha sitrapon'Andriamanitra dia mbola eo neto indray tsika amin'ny heriny toy izao dia mankasitraka indrindra ary dia amaranana ny fotoana raha dia mangataka ny rahalahy Hery Manampy Razaka Manarina ngamba amarana ny fotoanantsika amin'ny vavaka. Vavatsika Jesosy dia misaotra anao zay noho ny fahavitany izao fotoana izao mba ahafahanay mifampizara ary anambarana koa ny marina satria ianao mihitsy no miteny fa raha fantatrareo ny marina dia ny marina no manafaka anareo tsy ho andevo ary raha ny zanaka ny manafaka dia afaka tokoa ianareo. Mila fanafahana tokoa izao taranaka izao Jesosy
satria fantatray fa betsaka no mivoy eo anatiny tsirairay ankehitriny tena hoe hery hafa tena tsy mba hery avy any aminao fa ao no miasa mazoto manao ny mamitaka ny hafa eo amin'ny fahazotoana amin'ny hery hafa amin'ny herin'ny lolopo herin'ny fahalotona maro isan-karazany ao anatin'ny ny atao hoe mpiara mivavaka aza dia misy etseriny zany atao hoe hery hafa izany entina manatanteraka na dia ny asanao azy dia izany Jesosy no mampieritreritra indraindray hoe mba tianay mba ho zaraina ny marina satria fantatray fa betsaka no tsy manana ny solika fitaiza avy aminao izay tena solika entina indrindraindrindra manetsika ny fiainany tsirairay avy solika izay vokatry ny fanahy solika izay solika fitaiza dia mifanamasinao no tianay anetsika anay no tianay anome hero anay ary manome antony ahafahanay miasa ho anao fa tsy antony hafa tsy antony fieboebona na antony atao hoe halahelo na antony hafanampo maro isan-karazana na ny antony otipo na antony hatezerana no entiny anaovana zavatra eo mason'ny olona na dia eo amin'ny fanompona azy fa zay mangataka Jesosy mba tena solika avy aminao ny fanamasinao mihitsy no antony manetsika anay hitarika anay satria fantatray fa misy azakazaka zao fiainan'izao ka hiteny zay tahaka ny tenin'ny Paoly Jesosy manao hoe efa navita ny fiazakazako nitahiry ny finoana mba te ohatra zany koa zay Jesosy malala tonga ny fotoana zay ilazanay hoe nahatanteraka ny fiazakazako tojo amin'ny lalana zay tokony ny tarihan'ny fanahinao ka hatongavanay any aminao ianao ny lalana fahamarinana fiainana no aoka hitantana ny fiainany tsirairay avy zay no anton'izao fandaharan'izao Jesosy hoe izarana ny marina mba fampianarana tsisy kilema intsony no zaraina amin'ny olona fa betsaka ny mampiaroaro mampifagaro amin'izao fotoan'izao mitarika ny sasany ho amin'ny fomba fahagagana maro isan-karazany tarihany hoe aty Kristy ianao no miteny hoe aiza mihetsika andro farany zao araka mivoalazan'ny ray aman-dreny mpitandrina zao tena andro farany tokoa zao efa tsy ho ela dia ho avy ianao no ahita finoana va ianao dia zay Jesosy no angatahana ianao hoe tehirizo zay ampianary mandrakarivo zay na eo amin'ny fahatserovana ny Pasika ianao ny Pasika maty ho anay na ny fahatserovana ny fahatongavanao teto amin'izao tany ivanianan'izao ny fahatongavanao zay nitondra famonjena tokoa tena famonjena tena marina satria famonjena tonga any amin'ny fiainana mandrakizay dia ataovo tsaronay mandrakariva fa ianao ny tomponay mpanjakanay ary ianao no Andriamanitray ka ho raisinay tena hoe sokafanay mivaravarany fonay raha mandondona ianao eo mivaravarany fonay dia ho sokafanay zany tompo tena ho any amin'izy tokoa zay fa ianao no manana ny teny fiainana ny teninao no oka ho sakafom-panahinay oka tsy ho variny zay Jesosy amin'ny sakafom-panahy ka manjary marefurefo ka ny saina sy ny vatana fotsiny no mandeha manjary ho hitan'izao tontolo zao fa mitovy aminy satria tsy mitovy mihitsy ny hoe zanakao sy ny asan'ny tananao sy ny zanako zao tontolo zao ankehitriny tompo dia mivavaka zay ho amin'ny zanako zao tontolo zao mivavaka zay ho an'ireo mbola tsy mahalala anao mivavaka zay ho anatin'ny fianakaviana ao anatin'ny fiarahamonina ao anatin'ny zay rehetra miaina ho an'ireo mbola tsy mahalala mbola tsy resy lahatra tena hoe mivavaka zay Jesosy hoe tena ainjiro ny tananao fa tsy ampitsony ny heriny sy ny atao hoe tanjany fa nitanjaka ho tananao mahery ampy hisitona azy ho any aminao no angatahanay tompo mbola manateny zay fa manana ny fahagagana rehetra ianao fa mbola tsy tapitra ny andro mbola afaka mbola mamonjy ianao ary tena ampianaro zay tena mbola izarany teninay amin'ny andro sisanay rehetra Jesosy na eo amin'ny fiteny na eo amin'ny fihetsika na eo amin'izay rehetra ataonay na fieritreretanay azy Jesosy dia oka ianao no Pasika mandrakariva manafaka anay tsy ho azy mifandrindianana tsy ho anay ihany fa ho an'ny hafa ihany koa dia aoka tena hoe ny fahalalana ianao ny fitiavanay ianao ny fiainanay ao aminao ho tonga
azo lazaina hoe na ho aretina mifindra ho amin'ny hafa mihitsy azy satria zany no tianao hoe ianareo ny fahazavany zao tontolo zao ianareo ny fanasiny tany dia zany no tena aretina tsara tiana izarana fa ny aretina ratsy kosa dia hoe soronao mibotanao ary tena hoe ianao ny tompo sy mpamonjinay mikarakaraka ateny hoe ny zanako sy ny asany tanako dia ho adidiko ihany misaotra Jesosy fa mamy ny teninao ho voninahitra ao ray zanaka fanamasina Jesosy Kristy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra pasika ao anay dia raina ny anaranao. Amen. Amen. Madagascar.